fa nindirana andian-dehilahy maromaro kosa ny toerana fitobin'ny fanampiana natokana ho an'ireo trabony etsy amin'ny fokontana tetezana afo voalohany tsy nandritra ny filaharana angalany ireto farany fanampiana ho azy no nitrangany ity fidirana ankeriny ity arahantsika ao anatin'ity sary ity ny makasika izay. Amin'ny atoandro be nanahary no nandroban'ny andian'olona ny trano misy ny fanampiana avy amin'ny BNGRC ho an'ny trabona ao amin'ny fokontany antetezana afo voalohany. Tany amin'ny manodidina ny 10 ora no nitranga ny fandrombana. Raha nilahatra aka ny anjara fanampiana ny trabona 200 fianakaviana eto amin'ny fokontany antetezana afony dia nisy ny andian'olona niditra ankeriny tao amin'ny trano nisy ny vary sy ny voamaina ho zaraina. Raha nitaritra nataon'ny mponina andian-dehilahy matanjaka no nandroba. Tsy voatoatry ny mpilahatra fanampiana izay saika vehivavy sy ankizy avokoa moa izy ireo. Lasa avokoa araka izany ny gony rehetra nisy ny vary, ny tsesisa ary ny tsaramaso anjarana trabona eto tetezana afony voalohany. Niverina teto ny sary nitranga tamin'ny 9 janoary 2024. Nandeha ilay fizarana dia ohatrany nandeha ny filarana. Rehefa nandeha ny filarana nefany dia nilahatra ilay olona. Rehefa nisy nilahatra diso ny mpanakorotana. Rehefa tonga ilay mpanakorotana dia nandeha ny fidana dia nisy mivoaka dia tsy mivoaka ilay titrano ity. Dia misy misitona tamin'ny vavahady ilay simba trano mbola ampirevaka hoe ilay ariam-baty iny mbola misy simba be dia be mihitsy ny zavatra tsy mba tsy mivery tato amin'ity tamin'mpanjakanto tsy manko tamin'mpanjakanto na mitrana dia trabony ireo. Rehefa tonga dia any desambra rehefa nandeha dia anareo dia fantatra hoe akapitako koa dia nisy mitondra mivoaka mitapy tonga dia sapotra vaky ilay vavahady. Tonga zany dia mivory ilay vavahady votady dia votady dia mifefitary lasa simba daholo. Raha ny fanazavana nentin'ny tompon'andraikitra mpizaran'ny fanampiana dia olona ivelan'ny fokontany antetezana afony voalohany no nandroba. Le izy tsy fantako hoe firy gony le tonga tamin'ny voalohany efa 3 voyazy. Dia efa nanomboka ny zary zay dia efa niakabetrahany satria nataonay lista efa voaray daholo efa niakabetrahan'ny olona efa nahazo daholo fa ambombary tsy haiko iny eo mbola tsy haiko hoe eo amin'ny 50 gony eo ve tsy 50 iny fa mahery mbola mahery atsamin'ny tsesisa tsaramaso dia hoe hozaraina androany dia alefa parikariny indray satria olona fa nivelany daholo no nahazo andramanalina na tiazo andavamamba no tonga nakan'le fanampiana ho an'ny tsavony dia nanapa-kevitra ny sefim-pokotany fa ho alefa amikariny am-pokotany indray dia nizaraina tiketa amin'ny maraina hitan'ireo olona mpanakorotanyireo fa efa nanovan'izay tetikady izay zany le sefim-pokotany tonga amin'izay izy nanakorotany satria zaraina tikety tsirairay ny olona dia ampiasaina ny kariny am-pokotany nanomboka teo amin'izay nanakorotana izy satria tsy ho tafidy tsotsony izy raha tsy olona eto amin'ny fokotany. Misy naka tamin'ny gony teo dia le mbajara kely amin'ny arnasasay mbola vao hita eo mbola tsy avoaka ny zareo hatram'izao. Mampalahelo anay zany satria izay tsy mba manao akery fa miandry andrariny. Ahoana moa zany tsy amoahana ho an'ilay zavatra kely mba anay. Efa nitenenina tsy naraina hoe ome le olona ao anatin'izay tafiditra dia avoay fa ianao efa miandry le olona. Tsy mitenenao tsy mitenenao fa le olona tao anatin'ilay tompona andraikitra mihitsy. Fizarana no ny fisian'izay zavatra. Hitanao izy zany manaty misy foana misakoroka misy mercenaire foana zany izy misakoroka dia izy tena nekavaro zany. Dia mampôsy ngaty gony ny vary tonga tato. Nianjaran'ny olona ray 3 zinga arakarak'izay olona misy 2 zinga misy 3 zinga. Nidina tanteraka ny toerana nametrahana ny fanampiana ary itobian'ny fianakaviana 100 teto amin'ny tsena mora antetezana afony.